Rahabatsika rehetra tonga eto amin'ity resaka gitara bagasy toko anaty faraingy sosina satria sady tsy tompontsika no tsy pindrana fa mianatra dia mifampizara ao anatin'izay fifampizarana no ianarantsika dia hitomboantsika fa aizana amin'ny ankapobeny. Tsy asiantsika théorie be, mandeha tsikelikely ihany ny théorie fa tonga ataontsika drop C ny réglagena gitara. Drop C tikan drop C ty corde lehibe indrindra ity dia atao C zany. Maka accordage. Ty zao pro guitare tuner ianarany. De le corde farany ambony ty atao C manaraka G D G B I. Zay zany no anaovana azy. Ataontsika hoe drop C ny anarany na amin'ny gasy zany zay matrouille izay de raha amin'ny réglage standard izy dia reto corde anankiroa reto miova zany. Raha au lieu de E de lasa C de au lieu de A lasa G zany au lieu de La de lasa Sol ozintsika. Dia zay ny son an'le gitara zany amin'ny zay fotoana zay. Raha manao do ohatro zany dia tsy maneno amin'ny tokony ho izy fa lasa ohatr'izay le izy. Fa ny antony anaovantsika an'le accordage drop C satria zay ny ataon'ireo teo aloha amin'ny tendry gasy dia zay koa ny ataontsika dia miezaka. De accordeo le gitara nareo tsaratsara kokoa raha hoe mety hoe manana gitara anankiroa dia ny anankiray atao accordage tsotra anaovana an'le hira tsotra dia ny anankiray ataovy drop C na accord gasy ozy isika tsy manana miteny an'izany na bagasy tsy fantatro. Zay ny voaloha. Ny faharoa mila mianatra an'le gamme. Misy gamme maromaro fa ataontsika tsikelikely le izy fa accordeo aloha ny gitara. Manaraka an'izay drop C zay dia lolololo avy eo inona ny zavatra niova de mianatra gamme anankiray tsika androany. Gamme ianarantsika ataontsika hoe gamme na dixième zay fihetsoko anazy satria ny do ambany ampiarahana amin'ny mi ambony zany. Na hoe do ampiarahana amin'ny mi ambony zany de misy intervalle izy anankifolo vao tonga ny mi ambony zany. Eto misy do ty do na C ozy isika de ampiarahana amin'ny mi zany mi any ambony ty mi ty. De zay zany ny miaraka do mi. Fanaovako anazy mety hoe reto tanana anankiroa reto fa ohatran'le anankitelo koa tsy maninona de am'izay reto afaka manao an'le takorikosika. Zafady tavatabe takorikosika ozy isika. Mianatra tsika tanana reto na reto mety daholy. Do mi do mi na ty koa mety de avy eo misaka encase verina de avy eo reto de eto misy afaka miakatra ohatr'izao na ankikely eto de ato somary mienjakenjana. Ato misy antony matoa ohatr'izao misy antony matoa ohatr'izao fa zay mampety anazy amin'ny voaloha aloha fa asika aloha de avy eo vida corde La sy corde C reto de eo indray isika eo tsara. Premier case corde de Si
Deuxième case est quoi de là. Zay le gamme kely mahafinaritra ao anatin'le izy natao hoe gamme de dixième zany satria ty do ambany dia ty mi ambony ty mi mambany fa ampiarahantsika mi ambony izy ty mi ty mi ty mi ty do ambany dia zay le gamme ianarantsika androany dia ao anatin'izay no milalao an'le izy averiko indray do mi ré fa mi so fa la so si inferno dia zay ny anaovana azy sy tsika rythme kely rythme tsy haiko na bagasy na tsy fa afaka atao zay le 12/8 afaka atao fotsiny nareo fa misy esprit any ambanimbanivohitra fa miankina amin'le rythme ampiarahana azy rehefa tonga eto amin'le do ambony dia afaka mbola miakatra do makany amin'ny do ambony anankiray dia manao ohatr'izao eto dia afaka mbola miakatra fa afaka makany tokoa verina zay ndray zany le gamme dixième avertsika voaloha dia afaka midina indray telo lovina ao anatin'le rythme mahatsara azy raha ohatra hoe reto zao reto tanana telo reto ny ataontsika dia ty manao azy dia reto manao an'le ady manao hoe zay gamme de dixième important be amin'ny esprit tendry gasy amin'ny esprit bagasy misy an'le sixte misy an'le terce ihany koa fa zay ataontsika hoe dixième ohatra mampiasa dixième fotsiny ohatra hoe l'introduction an'le inona moa le lovandraha tsy miety le arahaba anaovan'ny lalatina sy rija anazy na hoe ne tanareo zay aloha izarana areny
zay aloha zany ianarantsika. Zay aloha ny androany efa manjary lava loatra. Amin'ny manarakatsika manao application maromaro amina hira dia afangaro amin'ny teknikana bagasy pull off, Ameron sy ny tariny sy le introduction kely reny dia eo mahita azy mety hoe nanampy anareo zay fa miezaka fampisarisary eto ihany. Bye bye daholo.